atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amitsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiantrony tsara ranolotra ny aina olo raika. Ary ao amin'ny fiangonana, ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasafa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina kamiray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramason eto amin'ny radio Fania. Magnano mbola tsara ho antsika jiaby gn'antokatrano sy amin'ny toerana maro samihafa izay mitandregny tsy tapaka ity radio Faniry, radio manambatra antsika olo araiky ity. Isaorantsika Andriamanitra amin'ny fanomezana antsika ohatra azo tahafina sy alentahaka dia ny fiainan'ireo olo masina, ho voninahitry ny anarany masina. Amin'ity voalohan'ny volana Novambra ity, ny Eglizy dia mankalaza ny fetin'ny olo masina rehetra. Mampiditra antsika amin'izany fankalaizana izany ny tononkira fidirana manao hoe mifalia ao amin'ny Tompo isika rehetra amin'izao andro fankalazana ny olo masina rehetra izao. Fa ravoravo ny anjely ary indray miredona mioby ny zanak'Andriamanitra. Hoenointsika sy raisintsika ireo vakiteny masina omeny eglizantsika amin'ity fankalazana ny fetin'ny olo masina rehetra ity, izay arahy ny fampianarany ray aman-drenitsika dia Monseigneur Archevêque Benjamin Marc Ramason. Fankalazana ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky fanambarana nosoratan'ny masina Joany apôstôly. Izaho Joany dia nahita anjely iray hafa, niakatra avy amin'ny fiposahan'ny masoandro, nitana ny fitompok'Andriamanitra velona, ary niantso mafy an'ireo anjely efatra nasaina hanimba ny tany aman-dranomasina nanao hoe: aza manimba ny tany na ny ranomasina na ny hazo, mandra-panisanay fitompoka eo amin'ny handren'ny mpanompon'Andriamantsika. Ary reko nisan'izay voahity fitompoka tamin'ny fokony Israely rehetra, ka 4,400 alina sy iray hetsy izy. Nanaraka izany dia nahita vahoaka be tsy azon'olona isaina aho, avy amin'ny firenena rehetra sy ny fokom-pirenena ary ny fanjakana mba amin'ny samy hafa fiteny rehetra. Nitsangana teo anoloan'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry, miakanjo fotsy sy mitana sampandrovia. Niantso tamin'ny feo mahery izy ireo nanao hoe: an'Andriamanitra izay mipetraka eo amin'ny seza fiandrianana sy ny zanak'ondry ny famonjena. Dia nitsangana nanodidina ny seza fiandrianana sy ireo antidahy
ary ny zava-mananaina efatra ny anjely rehetra ka niankoka teo alohan'ny seza fiandrianana nitsaoka an'Andriamanitra nanao hoe amen. An'Andriamanitra mandrakizay ny dera mamboninahitra, ny fahendrena amampankasitrahana, ny haja amampahefana ary ny hery. Tamin'izany ny iray tamin'ireo antidahy nanao tamiko hoe iza moa ireo miakanjo fotsy ary aveza no ny aviany? Dia hoy ny navaliko azy, ianao no mahalala tompoko. Ary hoy izy tamiko, ireo no avy tamin'ny fampijaliana lehibe nanasa sy nanadio ny akanjony tamin'ny ranjanak'ondry. Izany ary ny tenin'ny tompo, isaorana ne Andriamanitra. Voan varavaran lanitra, ewa kajean tupo, umpapayafana slaza, Kristino tupo na nasi. Voan varavaran lanitra, ewa kajean tupo, umpapayafana slaza, Kristino tupo na nasi. Saupansikizao sinsavatsu zamanavakazi, saupanatsikizao sinsavamaru menatsika, desamia satanalai maefa namundatsika, nyanya nyanya desika yubintupu. Tuan baravaran lantra, tewa najean tupu, umpapayafana slaza, Kristino tupo na nasi. Isanulia katanitananan tupusika, suveluanzaka ifenilani tasingitani, mugatulena desin fafatesha na uatika, yalla yalla desika yubintupu. Vuan varavaran lantra, ewa najean tupu, umpapayafana slaza, Kristino tupo na nasi. Ajaw na tonale, ivaravaran na fagula, itiran na tanzakan funina itasepepena, Kristina na nasi kalutulura na faefana, yanya yanya desika yubintupu. Ivuan varavaran lantra, ewa najean tupu, umpapayafana slaza, Kristino tupo na nasi. Ivuan varavaran lantra, ewa najean tupu, umpapayafana slaza, Kristino tupo na nasi. Vakiteny masina faharoa, taratasy voalohany masina Joany apôstôly. Ry ava-malala, endre ity abeny fitiavan'Andriamanitra antsika amin'ny antsoina antsika hoe zanak'Andriamanitra sady tena zanany tokoa isika. Fa izao tontolo izao no tsy mahalala antsika, dia noho izy tsy mahalala azy. Ry ava-malala, zanak'Andriamanitra isika ankehitriny, nefa mbola tsy naseho izay tena ho toetrantsika. Fa amin'ny andro ampisehoana izany dia fantantsika fa hanahaka azy isika, satria hita azy araka ny tena toetrany. Izay rehetra manana izany fanantenana izany ao aminy dia manadio ny tenany mba ho madio tahaka azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, alleluia, delauni teni tuputika. Alleluia, 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 ubiuni va uvama fali. Alleluia,
Ombantsika mianakavy eny ny tompo, ho tanteraka tokoa ny iza. Ny vaovao mahafaly de Jesosy Kristy tompontsika, araka ny nosoratany Masinda Matio. Ny voninahitra ny eo anao ry tompo. Tamin'izany andro izany, i Jesoa noho ny nahita ny vahoaka nagnaraka azy, dia niakatra teo an-tendrombohitra, ary rehefa tafapetraka izy, dia nanatona azy ny mpianany, ka ny lohabava izy nampianatra azy nanao hoe: sambatra ny mahantra ny mpanahy, fa azy ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ny malemy fanahy, fa izy no andovan'ny tany. Sambatra izay mitomany, fa lana lahelo. Sambatra izay nona sy mangetaeta ny fahamarinana, fa ho voky izy. Sambatra ny mamindra fo, fa hamindrana fo izy. Sambatra ny madio fo, fa hitan'Andriamanitra izy. Sambatra ny tia fihavanana, fa antsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Sambatra ny miaritra ny fanenjehana noho ny rariny, fa azy ireo ny fanjakan'ny lanitra. Sambatra ianareo raha tevatevaina sy enjehina, ary ampangaina lainga amin'ny ratsy rehetra noho ny amiko. Mifalisy miravoravoa ianareo, fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra. Alleluia, alleluia, tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 obeony vaovao mafaly. Alleluia, 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 tena miteny tompontsika. Alleluia, 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 obeony vaovao mafaly. Iza niary ny teny ny tompo, deraneo anao ry Kristy. Kristianina hava malala amin'izao voalohany volana novambra izao no ankalazan'ny eglizy amin'ny fomba manetriketrika ireo olo-masina rehetra. Ny antony dia sotra, satria tsy izay voasoratra ao amin'ny kalandrie mahazatra antsika ihany no atao olo-masina, fa izay rehetra miombona amin'Andriamanitra nandritra ny fiainany, ka izay niainany teto tany io ihany koa no iainany any an-danitra ny ankoatrany. Ka izay indrindra no tiany eglizy hosorotana amintsika amin'izao fankalazana zao, satria araky ny fantatratsika dia ny atao hoe masina dia izay miombona amin'Andriamanitra. Ary azo lazaina ihany koa zany ny antony faharoa ankalazantsika azy amin'ny fomba manetriketrika, satria sambatra ihany koa isika raha manana azy ireo, manana an'ireo avantsika olo-masina ireo, ka sady reharehantsika satria totsomantsara any izy ireo no sady voninahitr'Andriamanitra. Izany tokoa no anton'ireny fankalazana ataosika isaky ny mankalaza ireny olo-masina na ny masiaro azy ireny tsika, dia ny mankalaza voalohany indrindra ny voninahitr'Andriamanitra, satria ireo olo-masina ireo sy hoe izy ireo no mendrika, fa nandray an'Andriamanitra izy ireo teo amin'ny fiainany, nasoin'Andriamanitra iombona aminy, ka nomen'Andriamanitra fahasoavana manokana ho fanehoana ny voninahiny, satria ny antony voalohany indrindra ny fiainan'ny olo-masina dia ny fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Masina tokoa izy ireo araka ny voalazantsika teo, satria miombona amin'Andriamanitra, ka izay fiombonana amin'Andriamanitra izay dia fanomezam-boninahitra an'Andriamanitra. Ny faharoa dia manambara amintsika fa ohatra velonao antsika izy ireo modely, ka afaka niaina niaraka tamin'i Kristy izy ireo tamin'ny fiainany, ka tafiditra amin'ny
amin'ny voninahiny. Modely ho ansika zany izy ireo eo amin'ny ezaka ataosika amin'ny fiombonana amin'Andriamanitra, na dia samy manana ny fomba ivelomany azy aza nisy rairay. Ny fahatelo sara asongadiny ihany koa ary miainga avy amin'ny tonombavaka nataosika teo, ry Andriamanitra rainay io nomena ho anay ty andro ity, anomiza voninahitra ny olo-masina rehetra sy tambo isaina mivavaka ao anay, ka azahoanay ny famindraponao. Sambatra isika fa arak'izay tonombavaka izay dia manana mpivavaka tokoa isika. Ry kristianina hava malala, ao anatin'ny fanatanterana ny sinoda fafito fijanonana fahatelo isika ary no mankalaza n'izao fetin'olo-masina izao, ary voavy nankalaza ny kongresa eucharistique izay nandresasika fampianarana maro mikasika ren'olo-masina ny ara-dalany tamintsika ireny. Mbola tsaroasika sara naveriberina tamintsika ny ohatra velona napetraka ny Carlo Acutis ary nandinika ny fiainan'ny olo sambatra Lucien Botvachou isika, ary vo faraparany teo azy dia nanantena ny fanambarana azy olo-masina. Ireny rehetra ireny dia tena ilaina tokoa, tena ilaisika tokoa ny fimpanjinan'ireo olo-masina ireo raha isika mikatrika amin'izao sinoda izao. Sinona tokoa manko ny tanjon'ny sinoda, fanampy isika iombona amin'Andriamanitra, anana fiainana mahazanak'Andriamanitra. Marina sy possible ny anao kopikole, ary sy izay no kasain'ny Eglizy raha mampisongadina reny tantaran'ny olo-masina ireny, ary raha maneho ny voninahitra eny amin'ny alalan'ireny olo-masina ireny Andriamanitra, dia sy izay tsy hoe anao kopikole, fa mitadiaviny dia mba asapasika fa afaka mivelona an'izay fiombonana amin'Andriamanitra izay isika, ary iaina izay niainan'ireo olo-masina ireo. Na izany aza ny fiainan'izy ireo anampy isika andalina ny finoantsika, satria olombelona tahaka antsika izy ireo, nefa nanaiky ampiasainy fahasoavan'Andriamanitra ka ny avao zary vavolombelona iraka. Ka izay indrindra no tiany Eglizy ho sapasika raha mankalaza ireny olo-masina ireny, fa indrindra moa amin'izao 1er novambra izao hitasika taratra avy amin'ireny olo-masina ireny ny atao hoe finoana. Araka ny averimberintsika, ny finoana dia sy tany malemy anorenam-pangady, fa tany lonaka hiasan'ny fahasoavan'Andriamanitra. Tany lonaka tokoa ireo olo-masina ka namokatra ny fahasoavan'Andriamanitra hitasika amin'izy ireo, ary zany no mahasamihafa azy ireo ny atao hoe finoana velona izay matetika averimberintsika. Ary ianareo ihany manontany hoe ahoana ny marina moa ny atao hoe finoana velona, sy finoana kandrina na finoana enti-pahazarana isika ny finoan'ireo olo-masina ireo, fa finoana velona avy ao anatiny ao ka niainany ka nahatonga azy iombi-piainana amin'Andriamanitra. Ary zany no tanjona tiasika ho tratrarina amin'izao fanatanterahasika ny sinoda, zao sinoda fafito zao, amin'ny torolalana ansika mba anteraka ny fiainansika tokoa ny finoana, ka hampitrotra ny finoana sy ny fiainana andavanandro sika, mba sy hoisony ny fitrefitra eo amin'ny fiainana sy ny finoana, fa ho bango tokana ny finoana sy ny fiainana andavanandro. Ary zay ny an'ireo olo-masina ireo. Ka raha mahasikaritra arsika na ny sinoda mimbonana eran-tany na ny sinoda sika eto amin'ny dioseza dia mitondra amin'izay fanirahana ho vavolombelona, ho missionnaire, ho tabernakla velona. Ary dia izany ireo olo-masina ireo, vavolombelona ny fitiavan'Andriamanitra izy ireo, vavolombelona ny famindrapon'Andriamanitra. Ka izay indrindra ry kristianina havana no tian'ireo vakoteny arosiny Eglizy asongadina androany, mba hanampy isika hibanjina bebe kokoa ny voninahitr'Andriamanitra miaraka amin'ireo olo-masina, ka manomana ansika teny zao hivelona tahaka azy ireo amin'ny fiainako avy. Atolotry ny evanjely amintsika ary ny torolalana tondozotra ho ny fomba fiteny mahazatra ankehitriny, ahafahasika ho tafita tahaka azy ireo. Izany no azo lazaina amin'ny evanjely miainga avy amin'ny toko 5 Matio dia ny fahasambarana 9, ary torolalana tondrozotra ahafahasika mivelona an'izay fiombonana amin'Andriamanitra zay, satria ny fiombonana dia sinona fa mitondra amin'ny tena asambarana. Ny vakiteny voalohany kosa taratasy ny fanambarana ny masindahy Joanina koa Apokalipsy dia maneho amintsika ny fiainako avy sy tambo isainy ireo olo-masina any an-danitra, anika samy tretrika tokoa
tokoa ireo olo-masina ireo fanaraka tsara amin'ny tononkira fanao sika sambatra sy tretrika izy ireo ary dia izay ihany koa no antenaitsika ho asika azy aby ary araky ny io tenin'Andriamanitra io ny fanambarany masindazoany ko apokalipsy araky ny fahitany masindazoany dia sy tambo isaina ireo tafita any an-danitra ary araky ny isa omeny dia 4,700 sy raisy izay manambara an'ireo isa masina izay manambara ny afenona ary dia izay tokoa no antenaitsika any an-danitra any dia mba ho tafita soamantsara any isika sirairay ka iombona amin'Andriamanitra ka manao vavaka sy fiderana ary fisaorana izay no antom-piainan'ireo olo-masina satria idera sy isaotra ary ivavaka ho antsika izy ireo manao akanjo fosy hoy ny vakiteny voalohany mioby an'Andriamanitra miaraka amin'ny anjely izay no miandro isika ary raha miombi-piainana amin'Andriamanitra isika dia n'izao dia iombona any an-danitra sy noho ny famendresika fa noho ny fitiavan'Andriamanitra antitra tery ny masindazoany ao amin'ny vakiteny faharoa izay manambara fa lehibe toko ny fitiavan'Andriamanitra sika raibe famindrapo izy ka dia miantso asika iombona aminy miantso asika ho zanany izy ary dia zanany tokoa ary izay no asongadiny masindazoany amin'ny taratasiny ry hava malala zanak'Andriamanitra isika ankehitriny nefa mbola sy naseho izay ho tena toetrantsika fa amin'ny andro ampisehoany izany dia fantatsika fa anaka azy isika satria ahita azy araky ny tena toetrany no arian'Andriamanitra mitovy endrika amintsika ka ho tanteraka izany ao amin'ny fiainana mandrakizay ao amin'Andriamanitra satria miombona tanteraka amintsika izany midikany masina ho isika miombona amin'Andriamanitra masina izay rehetra miombona amin'Andriamanitra ary ilay toetra nananantsika hatramin'ny voalohany raha nahary asika Andriamanitra ka tanteraka rehefa tonga any amin'ny fiainana mandrakizay isika io ny vocation sika hatramin'ny voalohany olo raika amin'Andriamanitra ho fianakavian'Andriamanitra ho frately toty ho mpiray tampo ao aminy ka raha te ahazo ny asambarana ary sika izany hoe iombona amin'Andriamanitra dia ambaran'i Jesosy ao amin'ny evanjely ny lalana makany amin'ny asambarana io no fakafakain'ny papa amin'ny taratasiny mianso amin'ny fahamasinana anson'Andriamanitra amin'ny fahamasinana isika ka ireo toetra ao amin'ny Jesosy izay asongadiny amin'ny asambarana valo no lalana izorantsika makany amin'ny asambarana alohan'ny resaka rehetra dia aoka ho sapasika fa sy fananana ny atao hoe asambarana eto sy zavatra hananana ny asambarana izay ny hevitra n'izao tontolo izao sambatra izay manana fa sy izay anefa no ambarany Jesosy eto fa sy io fananana io no refy hoentina ahalalana ny asambarana raha ny hevitra n'Andriamanitra ny asambarana dia toetra tsara anana toetra mifanaraka amin'ny Jesosy izany no mahatonga ny mpandalina tateoriana ny laza fa ireo asambarana valo ireo no azo lazaina ho torohevitra ny evanjely izany hoe ivelomana ny evanjely inona ireo asambarana ambarany evanjely ireo voalohany dia sy valo fosiny izy ireo fa sivy fa mamintina ny asambarana rehetra ny asambarana fahasivy araky ny voalaza hoe sambatra nareo raha tevatevaina sy anjena ary ampaingana lainga no ny amiko mifalia sy miravoa nareo fa lehibe ny valisoanareo any an-danitra ny fahasivy zany dia famitinana anireo voalaza teo aloha lazain'i Jesosy sy atolony antsika ny lalakombana toro lalana no omeny tondrondrosotra hoe sika ahafahasika ho tody any amin'ilay asambarana voalaza sika matetika ary volana verisika teo fa amin'ny fiheveran'izao tontolo izao ny asambarana dia zavatra ananano isika fa ny asambarana voalazan'i Jesosy dia zary fiainana mitondra fiainana ary fiainana manomana ny fiainana mandrakizay ary ny asambaran'izao tontolo izao kosa dia mandalo misera mielina avokoa
koa hoy ny hira ataosika mandalo izao asambarana izao ka mamitaka ka sy tena asambarana izy ireny fa satria zary rendrarendra. Ny asambarana izao tontolo izao dia asambarana miainga avy amin'ny fananana isika. Ny asambarana toroan'i Jesoa kosa dia nitoetra asika izay ezeasika ananasika ny endrika mahazanak'Andriamanitra asika. Io toetra io no ivelomantsika marina mifanohitra amin'izao tontolo izao izay toetra izay satria izao tontolo izao ny azy dia ny fanangonana vokatry ny fitiavan-tena ka manilikilika ny hafa. Fa ny ampianarin'i Jesoa kosa ny toetra ananan'ireo olo sambatra tahaka ny Ary Victoire Rafringa izay toetra mahazanak'Andriamanitra dia mifanohitra amin'ny hevitra izao tontolo izao. Ny fampianaran'i Jesoa naraign'izy ireo sy ny veloman'izy ireo, ny veloman'olo masina rehetra sarosika an'io dia manoro antsika fa sy maintsy maty aloha ny voanafafa vao misirika mamokatra. Izany hoe sy maintsy mandalo amin'ny fahafoizana sy ny fanompoana tahaka ny niainan'i Jesoa hatramin'ny fahafatesana teo amin'ny hazo fijaliana vao mandresy ka nitsangako velona. Ka izay indrindra no ampianarin'ireo asambarana valo ireo ka andeha ho fitiantsika vetivety sambatra ny mahatra-panahy fa azy ny fanjakan'Andriamanitra. Lazain'i Jesoa io raha nanome sodran'ireo ankizy izy satria sy mirehareha na mipoerapoera fa sotra mazava matokan'Andriamanitra ka izay ny toetra ahafahasika miditra ho anisan'ny fanjakan'Andriamanitra. Sambatra ny malemy fanahy fa andovan'ny tany izy, izany hoe sy manao herisetra feno fanetretena feno fahasorana ka mazava ny fiainany ka sy hanapotika ny hafa ary ny fifandraisana dia hoentina ao anatin'ny fifanajana ka sy afaka hifanapotika misy satria vokatry ny herisetra ny fanapotena ka raha tisika ho sambatra isika raha andovan'ny ty tany ty ary ho tany izay ahitasika ny tena fivelarana dia oka ho malemy fanahy isika satria afaka hifanaja anaza ny tontolo iainana anaza ny manodidina antsika ary anaza rahateo any loharanony izay rehetra zany dia Andriamanitra. Sambatra izay mitomany fa alaina alahelo izy, sambatra izay mikatsaka ny mpanafaka alahelo ary tokana ny mpanafaka alahelo dia Andriamanitra ray be fendrapo ka mahatokana Andriamanitra tahaka ny lazain'i Jesoa ireo zaza nomeny sodrana. Sambatra izay nona sy mangetaheta famarina ny marina ny maha-olonafaka asika izay manao ny marina no mendrika ary izay manao ny marina no endry ka azahoasika ny tena fahendrena marina ary ny fahendrena marina dia Jesoa Kristy ary raha mangetaheta ny Jesoa Kristy isika dia omeny izay tena sahaza ho asika isika. Sambatra ny mamindra fo famondrana fo izy lazain'ny Papa matetika fa sisy ny fandriampahalemana sy ny fihavanana marina raha sy misy ny famindram-po sy ny famelan-telo ka raha te ho sambatra isika raha te azo ny fiadanana raha hivelona ny tena fihavanana dia oka ho vonina mindra fo amin'ny manodidina antsika ary ifamela heloka. Raha misy vanim-potoana tena mila izany dia izao vanim-potoana iaina antsika izao fa indrindra moa miomana amin'izao fifidianana izao isika. Sambatra ny madio fo ahitan'Andriamanitra izy. Io toetra ny Masony Maria sy toetra ny zazakely miomana tanteraka amin'Andriamanitra ary io ihany koa ny toetra n'ireo olo-masina. Io ny voalaza asika tamin'ny fahamakafakana ny taratasy ny soatan'ny Masonday Joany teo ka okary anana an'izay fo izay sy akombore isika, izany hoe araka ny voalaza asika teo ny fahamasinana dia ny fiombonana amin'Andriamanitra ka izay no mahatonga ny hoe ny madio fo ahitan'Andriamanitra satria sy akombore izy ka mitoetra ao amin'ny Andriamanitra ka amin'izay misotra sara ny fifandraisany amin'Andriamanitra sy amin'ireo manodidina azy. Sambatra ny fihavanana fantsoina hoe zanak'Andriamanitra izy. Ny fihavanana marina torin'i Jesoa dia sinona fa ilay fahafoizana sy ilay fanompona sy ao anatin'ny fisaram-belasi ka izay dia mampiombona. Rehefa anao miombona dia zanak'Andriamanitra ary
mpiray tampo isika jiaby ka rehefa mpiray tampo isika jiaby dia mifanasoa mifampitsimbana ary mitady ny soiombonana ka mitondra antsika amin'ny tena samarana marina ary dia io no nantitra terisika nandritra ny fankalazantsika ny canne 2024 ka nasongaditsika fa anasitrana an'izao tontolo izao sambatra ny miaritra ny fanenjena noho ny marina fa azy ireo ny fanjakan'Andriamanitra ny fanaovana ny marina no mampiombona antsika amin'Andriamanitra ka noho izany mitondra antsika amin'ny asambarana mahazanak'Andriamanitra antsika ry Jesosy Tompo ambaranao aminay ary ireo toetra tsara tsy maintsy anananay mba azahoanay ny asambarana mankasitraka anao izay ry Jesosy noho izany fahasoavana meonao anay amin'ny alalan'ireo vavaka ireo olo-masina izay manambara fa aminao ihany no tsy maintsy hiafaranay raha miombona tanteraka aminao zahay araka ny voalazan'ny masinday Augustin hoe sitony ny fonay raha tsy aho aminao no arinao hitovy endrika aminao zahay ka ampianarinao izahay ho tena taranaka manorina tokoa manorina fianakaviana eglizy kely mifanasoa sy mifampitsimbana ka mikasaka mandrakariva ny soiombonana entina narenana indray ny tranobe iombonana izay efa tena rovaka sy potika ankehitriny ho toditro mansara ny an-danitra ny izahay izy aby ka ankalaza sy ideran'Andriamanitra ray miaraka amin'ireo olo-masina i Jesosy eo mpanaovana izao synode fahafito fijanona fahatelo izao izahay ka mikasaka izay lalana ka enganeny fanainao masina ampiomina anay bebe kokoa ka tonga anay andray an-tanana ary zary iraka vavolombelona zary tabernakla velona mitondra fihavanana mamafy fiadanana ary mamafy fanantenana manomana an'izao jobily ny famozena izao ka ampio ary zahay ry masiny marireninay mpanjaka vavin'olo-masina ivelona bebe kokoa hatrany ny bateminay izay nahatonga anay ho zanak'Andriamanitra ho zanakao anaraka anao afoy ary anompo koa izahay fa io no famotinana ny tena sambarana valo torin'i Jesosy ary izay ny fiainana eukaristika ry masinday Josefo ray mpiaron'ny eglizy eran-tany tantano ary ny eglizy miaradia eglizy miomana mandray an-tanana ka ho zary iraka tabernakla velona aoko tanteraka izany amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Tsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy fianakaviana iray ao aminy tsy misy hevitrevitra ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesosy lay mpiandrony tsara raha n'olotra ny aina olo raika ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iarahanao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Ramarsson eto amin'ny radio Fania.